Fatika eo amin'ny taranja basketball isika fananana eny anivon'ny fokotany eny kosa indray izay isan'ny mahazo vahana tanteraka ity taranja basketball ity raha eny amin'izay anivon'ny fokotany izay. Teny amin'ny kianjana Ambohimanarina sy Andresorina tanterana ny andro faharoa tamin'ny fifanana tournoi Fraisakina tamin'ity faran'ny herinandro ity ny komiteny baskety eny ifotony moa no mikarakara izay ka indro menanao ny vokatra nandritra izao faran'ny herinandro izao. Ny kianjana Ambohimanarina sy ny kianjana Andresorina indray no nandray ny andro faharoa amin'ny tournoi Fraisakina eo amin'ny taranja basketball tamin'ity faran'ny herinandro ity. Hetsika izay karakarainy ny komiteny baskety eny ifotony miaraka amin'ireo mpiara-miombona natoka aminy. Marihina fa amin'ity taona ity no ankalazana ny 5 taona ny tournoi Fraisakina. Score 39, Cultive comme Catrina, 41, FFI, et comme ça. Sokajy telo no ifanana dia ny senior lehilahy, ny senior vehivavy ary ny latsaky ny 17 taona zazalahy. Saika hita niakatra teny kianja avokoa tamin'ity faran'ny herinandro ity ireo kalaza eo amin'ny tontolon'ny baskety malagasy. Anisan'ny lanosongadiny indra tamin'ity andro faharoa ity ary ny fianana ny ekipan'ny FFI Ivandry sy ny Dream Team ho an'ny sokajy latsaky ny 17 taona zazalahy teny Andraisoro. Tany amin'ny fanalavam-potoana mihitsy mantsy nivoaka ho mpandresy tamin'isa 7-20 ny ekipan'ny Dream Team miakanjo mena. Saraka tsala 2-20 ny rotota teo amin'ny fepitaona ara-talàna. Tombony ho an'ny ekipan'ny Bayara sy Basile tamin'ity lalao ity ny fananan'ireo mpilalao ny ara-voninahim-pirenena tamin'ny Afro Basket latsaky ny 19 taona natao teto amintsika farany teo. Teo ihany koa ny fifandonan'ny ekipan'ny UX 67 hectara sy ny ABC ho an'ny sokajy senior lehilahy. Tanjon'ny mpikarakara ity hetsika ity ny ampirahatra ny mpakafy ny taranja basketball. Eo ihany koa ny fampilalaovana azy ireo mialoha ny hanombohan'ny fananana federaly. Ny tournoi Fraisakina aloha ety ambodivoany dia tsara no mampafantatra azy fa niainga teny ambodin-tsotro teny izy ity misy ireo mpilalao anatin'ny NA no nanana ny hevitra tamin'izany andro zany famenona an'ireo lalao izay atrehan'izy ireo. Taty aoriana 5 taona amin'izao no niforonan'ny tournoi Fraisakina izay niforona teny ambodin-tsotro dia napetraka ho fankalazana ny 5 taonan'ny Fraisakina. Eo ihany koa ny fifanakakezan'ny mpakafy baskety, ny mpilalao baskety amin'ny sokajy divisionna voalohany, lahy, ny vavy. Anankiray fa manarak'izay ihany koa nasiana ihany koa ny sokajy 17 taona midina izay ho an'ireo club ara-dalàna eny anivon'ny ligue. Izay zavatra izay mameno ihany koa an'ireo lalao izay totosaina eny anivon'ny section sy ligue reny. Izay amin'ny ankapobeny no tanjona apetraka amin'izao fikarakarana hetsika tournoi Fraisakina. Marihana fa mahasamihafa n'izy ity amin'ireo hetsika rehetra izay natao teo amin'ny tournoi Fraisakina dia hoentina mitentena Antananarivo renivohitra manontolo izy ity ary andalo amina kianja vitsivitsy tahaka an'Ambohimanarina, Itosy, Madifeza, Andraisoro ty hitantsika ity, Analamahitsy sy Amboditsiry dia hitantsika miandalana ny toe-panjara. Raha ny fantatra dia ny kianjana Analamahitsy sy Amboditsiry indray no andray ny andro fahatelo ny faran'ny herinandro izao. Hoe izany mpikarakara andray izany tournoi Fraisakina izany avokoa moa ireo kianja manerana ny boriboritany eto Antananarivo.